Saika reny mpianakaviana ny ankamaroan'ny mponina monina anaty rano eto. Tsy afa-manoatra noho tsy fahafahana mandeha lavitra. Isan'ireo ity reny mpianakaviana niteraka kambana. Vao 2 volana monja ireto zanany dia voatery miafy eto amin'ity ranobe ity izy telo mianaka. Teraka kely zay dia efa afy ny orana dia lena miakatra be ny rano dia tsisy fijery mihitsy izay. Trano feno rano, tokotany feno rano daholo. Atao tokantranon'ny bebe Lucie. Afaliana no nandraisana ny vaovao fa isy fanampiana androany. Mipenipenina mihitsy raha matoa mampiditra ireto vilany sy lovia anaty arony. Ity zany misy ity tonga anampy anay fanampiana dia mangalana ivary. Efa soratra na tany fokontany zany zay no mentike dia soratra anarana dia ndeha aka fanampiana. Tonga soa ny association Fity toy ny masoandro miposaka ho an'ireto trabony ireto. Manomboka ary ny filaharana sy ny fiantsonanarana. Mitandahatra tsara ny arony ety. Efa vonany ahazo ireo sakafo masaka sy koba aina. Sina vary dia laoka dia sina koban-jaza kely. Afaliana no hita taratra teto Ambohimanarina. Afaliana miaro ny atsembohan'ireo mpikambana avy amin'ny association Fity sy ny Kely tiana hoe ny fanomezana izay ataonay dia tiana hoe mivantana tanteraka ny amin'ny fianakaviana Trabony dia zareo koa moa izany tena ilainy ilay izy miantso mihitsy hoe noana zahay dia na fitaovan'ny mpandrahoana koa ary ny amin'ny sasany dia tsy misy izay natonga ny hoe sakafo masaka, sakafo mahavoky no metonay. Tsy ny teny Ambohimanarina ihany. Mitetika bona manerana ny renivohitra mihitsy ny association Fity. Eto Morarano, trabona manodidina ny 700 no monina ato amin'ireto tranolay ireto. Koviana zao nareo no sakafo farany izao. Tena efa tsy tadia intsony moa. Andro maromaro tsy ny sakafo toy izao ireto trabony ireto. Mandalo ihany saingy hitoetra ao anatin'ny maro ety ny asasio sy ny fanomezana avy amin'ny association Fity. Hita taratra ary tsapa fa marina ny fitenenana hoe ny fitiavana no lehibe indrindra.